dia mba te hiteny aho manokana ny filohan'ny repoblika hoe inona marina ny tena nanaovanao fianianana rehefa tsy ho tanterahanao le zavatra voasoratra ao anatin'ny lalam-panorenana zay nanaovanao fianianana. Satria ve efa ho andamosinao ny mpitandro ireo filaminana, satria ve efa mankatohanao zao tontolo zao de hametraka didy-jatony eto amin'ity fireneny ity ka hampisarabazana ny vahoaka malagasy, tsy ekery ray kosa. Zay ny hevitry ny zanaky ny faritany ity.